manolotra ny ACM radio anareo izao. Ambadiky ny ratra. Tantara indray miseho nosoratany Rabe Arson no menjanahary feno tiana tony. Ireo anomeana tantara: Christophe Rabe Armanana, Nanja Ralala, Saoly Rakotonanahary ary Sofaniry. mandray feo sy mandrindra raha teknika mamiary vony manatontosa Nanja Razafindrakoto. Tojo, tokony mba efa eritreritra raha amin'izay ngeitsika e. Efa ho 5 taona izay ny rahantsika nefa dia mbola tsy nahavita dingana ihany na ray aza. Sady mahakamo be ity mifampitaritarika fotsiny ity. Tsy mitany ange hono ny faty fa ny vavambahoaka e. Eny e, na za kosa nge mba efa nieritreritra an'izany e. Saingy ny vola entina natanterahana azy mihitsy mbola tsy misy e. Raha tia asa kely ataoko amin'izao tia no antenaina dia mbola ho lavitry ny hafa ny kitay. Dada sy mama koa hainao tsara fa tsy afaka nampy antsika mihitsy. Ny fahasahirana ny any ambanivohitra any aza manahirana azy. Raha resa-bola zany ry Tojo azo hifanampiana, mba manana tahiry kely azo anampiana izay any aminao any ihany izay sy neny. Raha teo koa nge tsy voatery atao makotrokotroka be fa izay kely vita eo ny faliana e. Tsy aleo ve aloha mba miandry kely ry ando a. Aza matahotra ianao fa efa miezaka mitady asa tsaratsara amin'izao e. Amin'izay mba betsaka ny vola anaovana azy. Tadidio ry ando fa andro tokany eo amin'ny fiainantsika ny andro ray izay hanatanterahana ny raharaha. Enao mihitsy ny manasaro-javatra. Ary sao dia mba enao mihitsy aza ny tsy tia hafa efa nahita soloko e. Isaky ny miresaka aminao momba ny rahantsika dia lavinao foana. Aza miteny an'izany moa ianao ry ando Hitako izany e. Tsy mbola nampirafina nanitsakitsaka ny fitiavanao nandritra izay 5 taona izay. Ary tsy hoe mandany tsy hanaovana ny rahantsika fa noho ny zava-misy dia tsy hafa manoatra. Dia eto izany tsika samy miandry amin'ny Paoly etiko. Aza kivy mora havako a. Ny zavatra rehetra dia mitaky faharetana avokoa vao mivoaka ho mpandresy. Matokisa fa anao miezaka rehetra. Sa ianao tsy matoky a? Eny ary matoky anao a. Miala tsiny raha nandratra anao ny teniko teo. Tiako loatra ange ianao ry Tojo e. Tsy misy tsinao re zany ry malalako a. Fa zao ry Tojo a. Hoe ahoana? Misy surprise kely ity. Surprise? Ie, zavatra tena manandanja be eo amin'ny fiainantsika mihitsy. Ary tsangam-bato iray lehibe manampirofo ny fitiavana izay najorintsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona no tiana ho lazainy e? Lazao fa aza hodikodina ohatr'izany ka. Be voka ry Tojo a. Be voka? Eno a. Fa inona koa mataitra anao amin'izany? Angatsy mahafaly anao maharefa be voka? Faly aka. Zava-dehibe toy izany ve dia tsy hahafaly? Vao maiky tia mitombo ny
volana marina izay vo tena tafalatsaka tanteraka atao hoana nefa efa zao zava-misy dia tsy maintsy atrihany. Ary iny tia malasa saina be anao eo e. Fa tiako lasaina neny hoe bevoka ka raha mety ianao dia aleotsika sy ianao miaraka mampafantatra azy an'izany. Mety zany ka aleo aloha andamina fotoana dia lazaiko ianao rehefa afaka makany a. Miandry anao zany izay sineny a dia azo atao ela a. Mandrosoky ando a ela ndraiky indry vonaka ty ako za zao ny hevitra fefa adinodry tanteraka mifisina. Aiza koa ki dia hoe manadino a mbola sahirana fotsiny dia tsy afaka nandalo mihitsy. Ka mipetrapetrary aloha fa ka zavatra kely e raha mihinana eto e. Sotra. Inona mety amindry? Ataovy jus naturel kely fotsiny ki fa za misahirana. Ay lasa vetivety aloha e. Tena manan-karena zany raha vehivavy. Na ny endrika ivelan'ny trano na ny fanaka ato anatiny dia tena hoe raitra e. Fiara, zaridaina. Aiza ho aiza amin'izao ny anay sy neny. Fa ny mahagaga fotsiny dia hatramin'izay nahampinamana anay izay dia mbola tsy haiko hoe inona marina moa zany no tena asa ataony mioraka mahatonga azy manan-karena be ohatr'izao e. Finy tia malasamborona. Ka reo ki tonga dia ataovy ny sakafo fa reo mba vonina tao a. misaotra kia zany hoa fa lasa ny saiko mandinika an'ireto arembe andrereto nefa dia ndrerery no mipetraka ato. Fa ina mihitsy hoa ny asa ataondry ity ka mahatonga andre ohatran'izao e. Ay ve zany ny tena marina ki dia tsy miasa zany a. Dada sy neny no miasa ny vela Madagasikara any dia ry zareo foana mandefa vola ho aty. Zany ve ki? Ary izay zany ny antony mbola tsy nahitako ny ray aman-drendrihatra amin'izay. Ka mbola kely eny a dia efa lasa tany ivelana ry zareo e. Vao miteny any zareo fotsiny aho hoe andefa azy vola dia mandefa ry zareo. Ary ny tia mampisinto. Raha mba izay akiny teo amin'ny toerandre ohatran'izao dia tsy nanahirana ny volana tanterahana ny rarahanay a. Tsy azoko. Inona mahatonga indry miteny an'izany kia? Fantatry indry tsara angambo tojo. Efa nanomboka tamintsika indray kilasy tamin'ny terminala ireny ka hatramin'izao mbola miaraka foana izay. Mikasa ny ana tanteraka raraka izay nefa tsisy vola. Mbola miaraka nareo? Ie. Fa angamo izy tsy efa miasa? Eny efa miasa izy saingy zararakarama-ky no azony a. Raha zany nenareo raha zaniko. Fa mba mahagaga any indry ity e. Reny Johnny mpanan-karena be nikasaka vady indry lavindry fotsiny. Any amin'ny tojo tsika taitsy varimaina indray ny totona ny safidy indry. Ory miora. Fa mo tsy mahita ve indry samy ny manakipy maso ny tsy mahita fa Johnny ange ka lehilahy maditra sady mpilalao vehivavy gaiko be e. Inona kiny rarahina an'izany fa mivola be any aminy jerena. Raha za mihitsy aloha indray dia nekeko iny e. Amiko aky tsy ny volana na ny arena no itiavak'olona. Mila fifanajana ny fitiavana. Ary tsy ray andro ny lomanosana ao anatiny io fa mandra-pahafaty. Raha vola zany afaka miara-miara aky rehefa ao an-tokantrano a. Ndrimy miteny an'izany fa ny akamaroan'ny vehivavy ankehitriny dia ny vola sy ny arena aloha ny jerena alohan'ny hidirana amin'ny tovolahy iray. Ie dia rehefa avy eo rehefa ny an-tokantrano vao mijaly. Toetsantsika mihitsy aky mila hovaina. Mafy filoha mihitsy indry ity ka. Mba mety iza aky hanaraka fivoarana fa toe-tsaina efa taloha be izany a. Ay ve aminareo ka fivoarana miaraka amin'ny lehilahy manam-bolana dia efa hita izao aza fa maditra e. Any ka vao manao indray dia
manaraka daholy sady ny tena marina ke efa be voka ny tojo jereo amin'izany moko mila vola daholo eny izany eny e mino afa mba efa mahita asa tsaratsara kosa tojo mandra-pahatonga ny fotoana terahako fiainanareo any izany fa tsisy hidirako lalina efa lehibe nareo ka malala izay tokony ataonareo angamba ke angatadalana amin'izay manaraka indray miresaka misimisy eny are tena lany aika fa tsy nahita asa mihitsy tsy misy mety mandray ihany ny olona mahita anay tozo fa atao tsy mahita mihitsy rotony miora aivenao e manahoany ianao salama tsara ka fa ina aloha tia malasa saina tsy misy ka nefa haiko miasa saina satria mitady vola anaovana raharaha fa taizany nalalanao an'izany ianto zay sy ando ane mpinamana za renao zany lazainy aho fa mitady vola anaovana raharaha nareo fa afaka manampy anao ny tsy azoko anampy amin'inona ianao dao aloha monjy restaurant dia ano miresaka tsara ao ariko dia izay nilazaiko anao izay ry tojo afaka mampindrana volanao na ohatrinona ilainao tena tsy mety izany ro miora fantatro tsara fa nimindram-bola amin'izao fotoana izao tena manahirana na ny vola mirenako an'izany aza tsy misy ny asako angeka asa kely karamy ka le izy anetsy voatery averinao anaty fotoana foy tsy maninona na efa mahita asa tsara azy ianao vao averina fa miandry azonao alojo kelikely ihany koa ka na afaka 3 taona aza zany vao averiko dia mety aminao eno sady mba ho marika ny finamanana sy andy koa nanaovako an'izao tiako nareo mba havita raharaha dia tena ho vitanao ve ny miandro fotoana na hoviana na hoviny tena hafahafa mihitsy ianao tia ka aza miahiahy ianao tojo ka akavenao sa ahoana sady tea naika satria tiako vita ny raharahanay tea andandray sady raha ny fahalalako azy dia misy zana ny vola indramo amin'ny mpampindram-bola tsy asiako zanan'izany ianareo ka fifanarahako aminao manokana izany dia ahoana re izany eny are fa aleo 5 hetsy sy ray tapitrisa ihany inona koa mivitan'izany ry tojo aleo tonga dia atao 5 tapitrisa amin'izay vita tsara ianao ve adaly vola be ange izany fenao ve tsy mahazo resaka zay amerenanao azy ho to ianao indray tia no mampirisika hindrana vola be aminao afa raha samy mpampindram-bola mihitsy ianao tia ka fa nga ihany koa moa tsy mila manao taratasy tsy mila an'izantsika ka tonga avy any trano rapitsy maraina dia anomeko anao fa aleo sy atao fantatry ando hita ty amiko io vola io tsy ambara telontsika senao rery ny fisiny io fa ahoana ry miora tokony ho fantana izany satria zava-dehibe tsy zarany aza ve hoe ianao tena namana akaiky no mahavita manampy azy amin'izao fotoana izao mba hataterahana ny faniriny tsy ho ary tojo
tiako izany ho fantany. Eny e, ka inona raha zany no lazaiko amin'ny raha manontany izy Mamorona aloha hoe manana namana ny andafy ianao dia izy no nanome an'io. Izay fa andeha rapitso. fa ahoana mihitsy ary miority ohatry ny hafahafa izany ny fomba fampindramany vola. Sanatria ve ka misy hevitra ratsy eo ambadiko izao hoe amin'izay indray tsy azo lazaina amin'ny ando no hoe tany aminy io. Zaho koa ty dia mandefa saina lavitra fa miora ve dia havita an'izany e. Antoka nisy an'izany zavatra izany dia tsy nilazainao ahatra amin'izay. Niniko tsy nilazainanao mihitsy zandry neny satria tiako hoe izay roa no miaraka milaza an'izany aminao a. Marina tokoa zandry neny a. Zavatra iray lehibe manamafy ny fifankatiavanay ny fisian'io zazy io. Ary izao fasahinay milaza an'izany eto anatrehanao izao dia marika fa tena vonona hivady izay sy anto fa tsy sanatria hoe hifanadala sy fampitaritarika fotsiny. Izao fahatongavako aty izao ihany koa dia efa fanomezam-boninahitra anao reniny. Tena olon-kendry tokoa ianao Rotojo a. Tsapako ankehitriny ny fitiavanao any ando. Matokony fahendrenao a. Aza mba hampijaliana ny zanako fa tsy mba manana afa-tsy io a. Aza matahotra ianao fa tena tiako ihando. Tsy mba manana zavatra lehibe omena azy akoatra amin'ny fitiavana. Tsy manam-bola be na rena be toy ny sasany fa zanaka sahirany e. Mitrongo voahomana nefa matokia fa hiezaka anao an'izay fara heriko a hamelomana azy mianaka. Midera tanteraka ny atsara-ponao anaka. Fa hono raha tsy mahadiso. Hoe ahoana? Fa firy volana moa izany izao io kibonao io ry anto? Efa bolana. Karaha izany tokony efa eritreritra raharaha amin'izay nareo roa. So mantsy ka io hita eo ihany ny kibo. Ny vavany manodidina re hainareo ihany. Tsy ho ela intsony izany ry neny a. Ary ampahafantatra anareo ihany koa no atongavako eto fa efa nahita vola ahafahana manatanteraka an'izany. Izany e. Fa taiza nahitanao vola Rotojo? Fa angamo ianao efa nahita asa tsara ka. Tsy izany ka. Misy namako izay mipetraka ny ivelan'i Madagasikara any. Nangataka fanampiana taminy aho dia nomeny 5 tapitrisa. Za very Rotojo. Izany e. Nafaly be afa ho tanteraka ihany ny fanaritsika. Andray isaorana be dia be izany namanao izany. Ataovy tonga any aminy fisaorako. Endrery ando fa zao mila roa soaingana ny raharantsika. Zarako mihitsy azako. Amin'ny herinandro ambony dia ho avy aty izay ianao ny fisehoana. Aorianan'izay mametraka ny daty anaovana ny soratra. Tena faly ary Rotojo a. Izany ve? Mahafinaritra ery ny mijery anareo roa mifankatia toy izao a. Mitsodrana anareo mba haleo alasana. Mba hajakan'ny fitiavana ny tokantranonareo roa kely ho ambin'ny zaza vavy. Mankasitraka amin'izany tsodrano omenao izany ry neny. Tsodrano tokoa no mantsy zava-mahery. Marina izany. Ka ny faniriana dia mba ho vita tanteraka tsy sakatsakany izay zavatra kasaintsika atao.
Vita tsara avokoa ny asa nampanaoviko anareo a? Azo daholo ny vola? Tsara izany. Rehefa tonga aty Lisa nomeko ny karama. Ny vatany tsy nisy naninona a? Mahazo amiko Lisa ny raha naratra izy any. Manomboka eto mantsy ny teny ilako azy. Oh, dia kiry miora aty any vendry izay. Mandrosoa fa tsy mety io Ando. Zay ihany. Mandrosoa dia mipetrapetra. Io efa misy ranom-boankazo nomaniko andry fa tonga dia sotroy. Fa manena koa ary miora ny ohatry ny mailomailo be izany. Ary ahoana ny tonga dia hoe nanomana ny ranom-boankazo aho. Sa efa fantany fa tongavako aty. Ka ina hono za atao tonga dia andriry Ando. Tonga tiaka izy anatitra fanasana ho andry fa atao amin'ny 15 novambra ho avy izao ky ny soratra isotojo a. Izany hoe afaka tapa-bolana izany. Efa vita ny zoma lasa teo moa izany ny fisehoana fa tsy milaza olona be dia be izay e. Efa voalaza daholo ny fianakaviana amin'ilay soratra fandrisy izy. Izany ve ky? Fa taizanareo nahita vola? Moa mbola tsy nilazaiko andry. Namanotojo any ivelany izany aky nanome volanay a. Sady tonga dia 5 tapitrisa be izao. Kay, mba tsara fanahy koa izy raha izany koa. Mahay mitambafa ihany ka ilay kariny. Mahafinaritra. Mbola maimaika kely aky izy io fa angatadalana aloha fa anatitra an'ity fotsiny a. Izay fa amin'ny 15 izany a, manantena fa tonga avandry izay. Okizay Ando a. Marary angeny efa ranao raha hitomany toy izao foana. Marina izany ry Ando a. Oka moa izay e. Ianao indray nge no anahirana eto e. Sao vao maka hitomba eto indray ny olana. Mbola veo ampitatiavana vahaolantsika. Ka inona tsony ary izany no antenaina amin'izao ry tojo a. Fanasana rehetra efa voazara. Ny fotoana efa akaiky dia akaiky. Ny volana efa ity very nisy nangalatra. Ho afa-baraka angentsika e. Fantatro tsara ry izany ry Ando a. Fa raha ranomasina atao betsaka toy izao dia tsy hisy olana ovova eto. Ka feno loatra ny foko ry tojo a. Tena diso fanantenana tanteraka. Eny e. Sapako ny zavatra mahazo anao ry Ando a. Na za koa aza mba malahelo toa anao ankehitriny saingy tsy azontsika atao e. Tena loso tiraka izy a. Dia inona natao? Tena tsy haiko tsony rery ny eny a. Na ny lohako koa izany mba mila ho vaky. Fa iza loatra ireny olona tsy fananaka ny sanfolo izany. Tovolahy 3 ny tonga tao amiko alina. Ndrahoana no faty mihitsy raha tsy manome an'ilay vola. Tena aleoko ny volany na foy toy izay ny haiko no anaraka. La tokana mantsy ny aina. Izany tokoa anaka. Rehefa tsisy naninona ny vatanao dia izay ny zava-dehibe. Olona mahafantatra any ao ambadiko izao zava-misy izao e. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafantaran'ireo jiolava nisy vola tao amiko raha tsy nisy naniraka izy. Tsy nisy olona nilazako ny fisiany vola io ankoatranareo anareo mianaka sy ny ray aman-dreniko. Dia raha ny hevitrao dia mety ho iza nefa e. Mbola tsy fantatra aloha izany hatreto e. Maizina tanteraka amiko ny zava-misy reriny eny ao. Lalina izany anaka. Ay, marary atojo sy neny a. Andriamanitra. Iando. Maninona ny zanako? Iando. Iando a. Iando. Iando maninona ianao? Aleo tonga dia ho any amin'ny hopitaly ho vonjena izy ry neny a. Fa naninona koa ary Iando e. Ary tena mivoaka zavatra fotsifotsy be nge ny vavany ry neny e. Maninona reny zanako e. Ka na ny vola hoentinana aza nge tsisy e. Andao alohany amin'ny hopitaly fa antsika mandinika izany e. Maloza inona rety ry lanitra.
nanao ahoana izy toritojo a tojo fa maninona ianao tsy miteny tsy mivolana e za fotsiny ataonao tsara jery fa misy inona ry tojo a lazao tena kivy tanteraka ary neny fa ahoana nihinana poizina mahery vaika ho ny ando ny dokotera tena manahirana ny fitsaboana satria sarotra mitady ny fanafody anasitranana azy maty eny fa na mahita aza dia tena lavo vidy e maty ahe maty ny sanako e fa dia iza loatra ny olona nahavanina loza tahaka izao e very ahe aizany tany alehako mbola tsy izany ihany angerininy e fa nisy inona koa raha tsy hita ao anatin'ny herinandro ho fanafody io dia ho faty ianto sy ny zaza ao an-kibony andriamanitra ikikasy kelikely io ary hiafara amin'ny fahafatesana fa lozinina daholo izao ry tojo a nahoana no isika no misedra zavatra sarotra toy izao niangatra loatra ho andriamanitra ao ka ehe aza manometsiny an'andriamanitra toy izany ianao roneny izy mahalala an'izay mahasoa antsika kanefa azy io ka mavesatra toy izao aza dia lazainao fa mahasoa ka tsy ho takatra ny saintsika re izay rehetra alahany e nefa aokontsika hahatoky azy tsy omeko tsiny anefa ianao fa mbola feno loatra ny fonao ka mahateny zavatra tsy voahevitra ndraso tia misy arivo ariary ataonao sakafo eo aloha fa sonony ianao misaotra za andeha kely aloha fa hoaizy ianao ry tojo a andeha hitady vola ary neny a tsy maintsy mahita na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana sao mba hanao tofonany ary ty ianao hoento mifo fotsiny aza manahy ianao fa tsy manao an'izany zay fa lasa leo aloha za ho any amin'ny ore ansisa fara fanantenana nefa na mahita vola za dia le fanafody mihitsy ny sarotra tadiavina tena kivy ahy zany nefa lehilahy ny tena ka tsy maintsy mitraky e efa mampitandrina anao azy ery miora tady ve tampelantanako avokoa nombanombanao rehetra sy ny sekréal zao zavatra ratsy ataonao zao ny vavako misokatra ny ela dia vita tanteraka amin'ny momba anareo ka raha mbola tianareo itoy io asy io tapenao mivola ihany aloha ny vavako ka izay anie tsy mandany tsy hanome ny volanao e nisy olana kely fotsiny dia mbola tsy tonga ty Madagasikara ny vola olana ahoana e rehefa milamina izay dia omena toandre fanaontsika ireny ihany ny anjaranao tsy misy idirako aloha izay olana tsy atokava amin'ny vola any fa ny any fantatro dia mandray vola zay fotsiny mila vola zay mifantatro kinona ary nomeko anao eo tsy afaka amorona ny tsy misy mihitsy a sady raha ny tena marina anie tokony efa ampy anao reny vola be nomenanao reny e tsy vola omena isam-bolana toy izao mihitsy ny fanarahana teo mason'ny patron ako sainga ankehitriny moa izy ity lasa ataonao fidiram-bola ary ohatrany teny hafahafa mendrika fandavana tsy amme vola ho any e zany teninao zany e tsisy olana amiko mihitsy na tsy omenareo vola rehefa ambalako ampitany filaminana fotsiny marina rehetra dia samy mialtsika zany ny fandehany nareo ihany ny tapaka sotro finanana eo ary raha zay ny tadavinao dia azoko atao zany na zao kehitriny zao mihitsy azany aleo ilamina aloron-jara mba mahandrasa kely fa tsy ho ela dia ho tonga neny voly ene mandefitra kely aho amin'ity raiky torako ity a na izany aza nefa aza atao ela be fotsiny a zay fotsiny ny teniko fa tandreny sao mivadika amin'ny tokony famomenana fa dia mifampitaditsika mahazo matoky ianao e tsy mbola namitaka anao izay nandritra izay fotoana maro izay
aza maika fa tsy ho ela dia ikombona tanteraka io vavanao io ary katona tsy hiteny mandrakizay. Enao rery ano mahalala ny tsy ambara-telona rehetra ka miala tsiny a. Efa voalamiko avokoa ny drafitra rehetra natanterana an'izany. Ay mbola misy olona ka iato. Azafady fa kainareo mbola miresaka nefa za tonga dia niditrako. Zay fa lasa lorony io raha. Fa fomba faizandria moa ty miditra tsy mandondony ty. Miala tsiny fa maika loatra ary miora ka tsy nanatsaina ny andondona intsony a. Finona moa mamaika anao e? Ka loza ngery miora e. Niditra hôpitaly ihany fa ninana pozina mahery vaika. Finona moa no olako amin'izany? Ary ohatra tsy taitra mihitsy angeno izany e. Niditra hôpitaly le namanao akaiky e. Zao rotojo a. Satria moa efa mandeha ty raharaha ty. Mba tsy halava ny resaka dia aleo tsoroko aminao marina fa izany nanome pozina ny ando ka nahatonga azy niditra hôpitaly. Nanatitra fanasana ho ahy izy. Tamin'izay no nanararotiko nanasiana fanafodiny ranom-boankazo ny sotrony. Maninona tsara? Tena vehivavy tsy vanina ambody mitafy odi-janak'ondry. Dia sahanao ve nanome pozina mahafaty an'ilay tena namanao akaiky e? Milamina aloha ianao e. Tsy lamina amin'izany a. Faharoa manarak'izay dia avereny daholo ny vola nindraminao taty amiko. Fenao ty ve fa lasa dala mihitsy e. Aiza na hitako an'izay vola merenana an'izany. Ny vola nalaiko tany aminao very nisy nangalatra. Tsisy tavelana ny kely aza. Inona tsara ry tojo? Izany noho izy e. Tsy manaiky an'izany a. Mila verinao anatin'ny 3 andro ny volako. Io izany mahalala na tsy te hamerina ny volako ianao dia mody lasaina hoe very. Raha tsy izany dia miomana fa efa mananontany anao mivaravarany fonja. Izay raintsika lasa voalohany ihany e. Sao mihevitra ianao fa ho afabela amin'izao famonoana ambadiko izao a. Ndry ary mieritreritra ny tory anga zato izy. Tery izay hoentinao fa miandry ahy e. Iany ary e. Ary aoko fantatrao fa tsy nisy taratasy nataontsika ka tsy manana profit azomana ianao fa misy volanao aty amiko. Dia sohevitra ianao. Manana porofo tsara satria nisy nakasary sy nandray feo avokoa ny fifanakalozana nataontsika. Reto ny sary, jereo tsara. Tsy mahateny ianao a. Ka tairo amin'izay ary efa samy manana porofo-tsika izao. Tsy napoziko hivadika toy izao anao ry miora. Raha fantatro mialoha izao tsy nifanaraka taminao a. Tratranao tamin'ny teny fandresen-dahatra maro aho hoe na oviana ny volanao mena tsy maninona e. Tsisy taratasy atao izany e. Azo alotsy kelikely e. Ay ka nivadika zavatra hafa ty izy aty aoriana. Mbola azo alamina anie izany raha manaiky hifanaraka amiko ianao e. Sanatria izany ry miora. Tsy misy mifanaraka aminao izany intsony eo. Olona mpahamadika. Nefa dia tsy maintsy mifanaraka amiko ianao na tianao na tsy tianao. Eo ampelantanako ny haino mivady aman-janaka ao. Fa tsy azoko. Inona mihitsy ny tianao lazaina e? Tsy misy fanafody mahasitrana ny ando raha tsy aty amiko ihany e. Na misy aza dia lafo vidy be. Mino fa efa nilazain'ny dokotera anareo izany. Raha tsy hita ao anatin'ny herinandro io dia ho faty ando. Ka tsy aleo mifanaraka amiko dia omeko anao ny fanafody. Tsisy averinao intsony ihany koa ny volako. Ka inona raha nefa ilay fifanarahany e? Izao ary. Misy tovolahy izay manelingelina ny fiainako mila finoana ao. Maninona tsara? Izany? Miala tsiny aminao ary miora fa tena tsy mahavita mamono olona izany a. Dia tsy anaiky izany. Afo izy dia izao izany ny andro sy ny zaza ao an-kibony. Tadidio fa herinandro mifetra. Ny fotoana mandeha ka anao ny safidy. Na hamono ilay olona saiko vonoinao dia avotra mivady aman-janaka ao. Na ianao mandahy dia mamono olona roa be izao.
raha ry miora fa tena hoana loatra re ianao ry miorany dia manao anay toy izao e tsy mila fantatra ao akory ny antony fa manatanteraka ny asanao e tapidalaka le tanteraka inona no ataoko safidy rono manoloana amoan'olona izany ianao ry ando malalako marina me mahikery ianao sady tena reraka be efa andro sisa dia andao ny tany ianao sy ny zanantsika raha toa ka tsy hita ilay fanafody miankina amiko anefa no havelomanao na hahafaty anareo mianaka izay ihany mba harenako eto an-tany dia ho vitako ve ny hamoan'olona amonjena anareo e tena vako ny lohako ry ando tsy hitako tsony izay atao fa tapidalaka le tanteraka ty eny fa na ny dokotera azy efa manao an'izay ho hafany saingy tsisy vahaolana koatra n'le fanafody tsy te hamoy ianareo nefa ihany koa tsy te hamoan'olona safidy rono manoloana ankehitriny raha mba fantatrao mantsy fa miora le tena namanao akaiko no ambadiko so zavatra rehetrarehetra izao raha mpilaza ny manam-pahefana dia vao maika ho lozana izy io toy ny atody miady amam-bato tsika ataon'ny mpanambola fitaovana azon'ny tombotsoany tena mafy loatra so entintsika so ihando fa maninona nefa tsika fomba mikasana tanteraka zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika dia misy misopatra tahaka an'izao sahady ay tena marary amin'ny mafy sa lohako izany maty marary aza ny lohako izany ka fa aiza zany aza mihetsika mahery aloha ianao tojo ineny eneny ty fa naninona inona nataoko eto ambony fandriana eto reraka loatra ianao ry tojo nidaraboka teo amin'ny tany teo ianao ny tany dokotera saika hijery any ando tena kivy ary ny mbola mitsabo sika izao ny tojo efa miezaka manao azy azo atao avokoa ny dokotera rehetra atsangany atao ary neny anao azy efarahero tojo fa ianao ve adaly ianao angeka mbola marary sa tianao hitomby eo koa ny aretinao dia izay sika vao tena ho sahirana ary azakivy toy izany moa mino an'Andriamanitra fa izy mahay zavatra rehetra eny efa trandro angesisa ny fotoana nanantsika fantatro izany misy vaovao nolazain'ny dokotera izay vaovao inona
nahitan'ilay fanafody ny dokotera saingy lafo vidy be, enina tapitrisa ariary ny vidiny. Mbola eo ihany koa ny frais mandra-pahatonga aty. Dia amin'ny fomba ahoana no ahitana an'izany vola be izany ao anatin'ny efa-trano? Aleo izao natao Rotojo a. Amidiko daholo ny entana ao an-trano ao. Eny a, raha amidinao ny entana dia aiza indray mba ho anareo? Efa kely ireo ve mbola ho amidy indray e? Latokana nena Rotojo a. Raha izay no mahafonja ny andro, tsy maninona. Mbola afaka mividy indray amin'ny manaraka. Eny ary. Lafo namidiko avokoa ny entana rehetra tao an-trano. Vilany iray sy sotro roa sisa tavela. Ny vola azo anefa ity tsy misy fefak'ilay ilaina akory. Tsy maintsy namidy mora avokoa fa ny vola ilaina maika. Valo hetsy ariary ny vidin'izy rehetra tao. Izany hoe mbola misy roa hetsy sy dimy tapitrisa izany ny ambiny. Dia aiza indray ny ahita fameno an'izany ao anatin'ny fotoana fohy kely? Ny fotoana nefa ity mandeha ihany. Toa mila ho kivy ihany azany ka. Dia sanatria ve ka afoy izy mianaka? Tsia. Aiza ny tany alehako raha sanatria ka. Aleo izy alefa lavitra ny saina. Matoky ianao ary raiko fa tsy hamelanay eo irery ianao amin'izao sedra mafy lalovanay izao. Amen. Aleo aloha hijery any toja tao amin'ny efitrano ato a. Ohatray. Fa nakaiza tady koa tojo e. Tsy eo ambony fandriana tsony. Dia mbola lasa ankery any ihany ve? Tena manao toa foana mihitsy izany raha olona ka. Olona mbola marary nefa lasa ny sahady. Amin'izay indray tsy mampilaza. Ka efa vonina tsara izany ianao? Tsy manatsafidy ary miora. Mbola tiako velona ny vady aman-janako ka atao anie ny sitraponao. Tsara izany. Fa melohan'izay aloha dia tsy nisy nahita ny nahatongavanao teo a? Aza matahotra ianao fa tsy nisy e. Na ny naman'ny andro aza tsy mahafantatra n'izao fandehanako aty aminao izao. Ka izao ary? Ie. Tovolahy mipetratra ery izay izy io. Mipetraka amina tanàna somary mangingina. Omeko plan ianao avy eo anarahanao azy a. Trano miloko mena mifefy tamboho-tany ivaiva izay. Tovolahy tia rendrarendra izy io ka rony pody alina rony. Sendrasany ela fa nio alina ihany dia ataony afera. Rehefa maty izy dia aleveno any amin'izay tany tsy misy mahita any. Ho sarotra amiko ihany ny hanatanteraka azy ity saingy voatery a. Sarotra izany e. Amin'ny folo ora eo foana ny lera fidiny. Mino avy efa mangingina koa amin'izay ka tsisy ahita mihitsy ianao. Dia inona ny fitaovana ho ampiasaiko amin'izany? Meko basy ianao ka. Reto. Tia ny basy dia reto ny bara atao anatiny. Dia tia ny plan misy an'ilay trano.
fa mifanaraka tsara tsika fa omenao le fanafody rehefa vity asy ty a tonga dia vitaiko ihany keo momba anao raha vao mivadika eo a efa samoratsy ihany eno ah omeko mifanafody fa ataovy tsara ny akson tandre mifotsy no aso misy mahita fa hono aloha mba azoko fantarina ve ny antony aminona ny tovolahy io tsy mila fantatrao zany e amanokana izany ka tsisy tokony hidiranao zay asaiko ataonao tanterahana dia izay mifanaraka tsara ihany keo tsika fa tsy misy arakaraka ao ariana zao raharaha zao a eno ah ary mandehana amin'izay mandefa so misy mahita atao amiko ato oka aloha omeo sary aho mba ahafahako mamantatra tsara ny endrik'ilay tovolahy eny tokoa ny zava-dehibe indray ny saika adino ndraso hito ary otry fa tsy le tovolahy tratrako nyresaka tamin'ny ora tatony ray andro riva ety fa hoanako aro zao tia zany le ovonoana vo tonga tamin'iny dia lasa izy fa iza marina ary tia tovolahy ty dia inona no antony amonoana azy mbola fanontaniana tsy hay va hanambahana atao an-tsaiko izay misy zavatra hafa tsy takatra ny saiko momba nytia miority sy ny anton'izao rehetrarehetra zao ka inona ny mahavarinanao amin'iny sary iny e mandehana amin'izay dia mila mahazo valy ny ara-pitso fotoana natanterahako ny asa ratsy mamifona aminao Andriamanitra fa tsy fidy no hany anaovako eloka tahaka an'izao mino aho fa hitanao ny fahoriana zakaiko aleo tsy miditra anaty tamboho aloha fa eto ivelany eto no andrasana mbola tsy aho izy raha fahalalako azy satria mbola tsy misy jiro mirehatra ary aleo misitrika tsara eto amin'ny lobolobo eto eto koa tena tsisy mahita fa mifiry tokoa moa zao amin'ny folo latsaka 2 minitra mino fefa ho avy eo izy zay iny tokoa misy fiara tamy any nanatsanina fiara alohan'ny vavahady zay ny voaka ary aleo amin'izay arahako moramora avy aty amin'ny tamboho ambadika ny trano aty ny lalana tasoa ihany aloha fa tsy nisy alika fa ratsy zany angamba dia loza na izany aza nefa aleo mailo tsara ihany hoay adino ny nanita ny farafarana ambany tonga dia eo avy atrano ny lalana miditra ary nakay izy teo mety lasany amin'ny dosy angamba aleo efenako ato ambadiky ny armoara ato aloha vo miditra avy any tonga dia rarafako avy atrany iny tokoa ihany fa tamy mipetraka eo ambony seza salon vo maika tsara amin'izao izy vo kendry tsara avy atrany dia tifitra fa tsy miandry ela eo ao zany
Toto fa taiza ianao tsy teo aly zaho ianao vo tonga mba fantatrao moa fa roa andro sisa mifetra ny vola mbola tsy ampy ianao tsy hita hoe nakaiza mbola nitady an'izay fomba navotana ny ando ary heriny eny a ka inona ary izao ny zavatra mba nentinao e toa ny vatanao fotsiny ny hitako eto aza matahotra ianao fa ho avitry ando ary eny a efa nahita n'le fanafody a zany ve ie fa taiza ianao no nahita dia tamin'ny fomba hoana tany amin'le namako mipetraka ny ivelany ihany ka lazako izy dia nilaza fa mahafantatra n'le fanafody alaina rehefa avy eo dia ho avitra izy mianaka zaho kosa aloha tsy ilaza aminao fa namon'olona mba ho takalo ny fanafody rehefa avitra mivady aman-janako dia izay ny zava-dehibe itojo a dia mbola tsy any aminao izany io fanafody io mbola ho a fa alaiko rehefa avy eo tena makasitraka nyzany namanao izany ery tojo a be loatra ny soa vitany tamintsika mba tiako ny ona mivantana aminy isaorana noho ny zava-dehibe vitany mbola baraingo re izany ry neny a mety tsy ho afaka eona amintsika izy satria be asa be eny e ataovy tonga any aminy fisaorana rehefa miononareo misy olona izany fa aleo aloha jereko manahoanareo tompoko fa isaka ny tadiavinareo azafady e polisy ady fe monsieur tojo azafady mandrosonareo misy tsy mitady ianao polisy fa ahoana ny ianareo izay tompoko zay indray no anontaniana ny zavatra nataony lahy manaraka anay alahy dia any amin'ny birao mifanazava tsara oka re tompoko aza ho entinany izy fa inona loatra reny raha tsy nataony namon'olona izy madama ary misy profy mazava tsara tsy mampita an'izany izy sefo a tray toto a tena vita namon'olona tokoa ve ianao e fa tena hoana loatra re anako tratra marina dia ahoana andavy ny elokibaboana ho ny mody rariny manontany anao any ary toto e enyreriny eny a namon'olona ka hitanao amin'izany ary fa efa milaza ny marina izy mialatsiny ary ny eny a zay sisa ny hevitra hitako fa mety mba hanavotana azy mianaka tsy nanatsafidy a inona nidiran'ny famonon'olona ny fanavotana azy mianaka ary tojo a mbola tantara lavabe zany e tsy ho voatantarako eto fa mila fotoana malalaka ela be zany fa andao amin'izay mandeha tongava any amin'ny birao raha iresaka madama tojo a dia ahoana ilay fanafody any amin'ny ora lainy e makanesy ianao any miora izy e oaka losefo a tojo a fa lozenina retiry lanitro lasanyndray tojo telozanao ry tojo dia tena vitanao tokoa ve ny namona ny tovolahy io mifona aminao ary heriny eny a tsy fidy no any amona ny olona io fa voatery a lazaiko anao anefa fa fitiavako any ando sy ny zanakainy nanaovako an'izao maizina tanteraka amiko ny tiana ho ambary zao e
misy tovavy ray izay namany ando miora no anarany tamy ampiandohana dia nampindrana vola ho ahy izy anaovana ny raharahana sy ando dia le 10 tapitrisa very iny zany fangatsy hoe tany amin'ny namanao mipetraka ny ivelany indray ny vola iny laingako daholo ray zany andray ry toto ny ferany aho mba tsy laza fa tany aminy io vola io rehefa le niditra hopitaly iny ando dia nakany aminy aho mba hangataka fanampiana tamin'izany ny lazany fa izy ny nanomem-pozina ny ando ary tsy misy fanafody mahasitrana ny io raha tsy any aminy rery ihany ndraikyako no tereny aho mba hifanaraka aminy raha mbola tiako velona iando mbola tsy haiko aloha hatreto izay tena tanjony vehivavy tsy vanina maninona nefa raha lazaina manam-pahefana izany dia gadraina any mananjo hitory azy tika satria famonon'olona ihany koa ny nataony tsy ataoko vitavita moro izao aza mbola misaina n'izany aloha ianao rony eny tady dio tsara fa mbola any aminy ange hifanafody io amin'izao fotoana izao ka raha ho gadraina izy dia tsy avoaka n'izany io tokoa fa toy izy hoe le resaka teo inona tsara hoe le fifanarahana nataonao taminy ny aminoko ny tovolahy io ndraikyako raha matoko le tovolahy dia homely le fanafody raha tsy manaiky kosa dia hotazomy ny fanafody ny fotoana nefa mandeha safidy ronona ny loana ny akeko ny fifanarahana satria tiako velona mivady aman-janako reriny eny dia io maty io le tovolahy ny zavatra tsy fantatro dia nisy kamera kaseta ao an-tranon'io tovolahy io dia izao aty amponjo izao ny hafarako raha ianao ny teo amin'ny toerako dia inona ny nataonao mampalahelo ahy ianao ry tojo sendra n'izay olona tsy matahotra an'Andriamanitra fa inona nefa ny antony namonoana ny tovolahy io izay aloha mbola maizina amiko tanteraka hatramin'izao enjany izany ry tojo izao hoe ianao tia hikatra na fidiny na tsy fidiny dia tsy maintsy saziana ianao satria nahafaty olona tsy maninona fa efaiko ny saziko fitiavana daholo no anton'izao tsy misy fitiavana lehibe noho ny mahafony ny aino ho an'ny sakaizany marina ny ianao dia inona izany ny atao ry tojo mandehana makany amin'ny ora ianao dia alaivo le fanafody vita hoe ny fifanarahana dia amin'ny fomba hoana ny ahitako ny tranony sy alalako azy mandehany ianao ena nosopatrana dia manontany olona fa mahalala azy daholo ny olona eny dia raha tsy homeny aly izy dia ahoana mino aho fa homeny eny ka mandehana fa sota raika ny fotoana mandeha dia mandeha mahita ny rarindreriny eny eny ary maherezy ianao ry tojo tena loza tsy mipetraka atotsono ny zamiory izany fa lasa ny ivelany efa lafo ny daholo ny trano sy ny fanaka rehetra ao anatiny raha ny filazan'ilay olona nanontaniako teo dia voatiny indray teo izy izany ny lasa dia inona tsomo izany fa dia vita tanteraka ny amin'ny ato ray andro nefa sisa ny fotoana nanana mafy amiko loatra izao ka ny sanako tsy foko izay ihany mba harenako eto an-tany ho afoko noho ny etraketraky ny hafa sy ny tombontsoa amin'ny manokana fa tena ahoana loatra re izay no avela iaina eto ambonin'ity tany fihafaratsy nyity ny eto dia fiainana anjakany ny fitiavan-tena anjakany ny vola manjaka tanteraka amin'ny mpanao ratsy satria any amin'ny vola be ka ataony avokoa izay tiany atao madinika mahantra ihany no misaka ny tserany aina eto mahita hevitra mino
fa mety izay aleo tonga dia mandefa sotaraiky eto. Afaka fotoana fohy dia hiainga amin'ny fiaramanidina hiazo any Paris. Veloma ianao ry Madagasikara. Andray amano ny fiainako. Tapitratro ny fekinan-doha amin'ny patron. Totra amin'ny malahelo an'ny andro indray azany. Ray andro sisa teo faty izy. Votre attention s'il vous plaît. Ny fanafody Le any passager falasako du vol aty. 513 American Airlines à Ny destination de fitiavan-tena New kianina York tonga ny sont sorehetra. priés de se présenter porte A6. Mialatsina ry izy roa fa tsy teo voafatotra amin'izao raharaha izao ka mandray fanapahakevitra hiala amin'ny Madagasikara. Votre attention s'il vous plaît. Ne laissez Mandray jamais am-piadanana vos kinandraha. bagages sans surveillance. Mamela ny heliko fa tia vola loatra. Ils deviendront Tia lozako. suspects et seront détruits. Olona roa zany miaraka maty. Sapako ny fahoriana mahazo antody sy ny mamany ando. Miarahory aminareo ana dia za ihany aza nahafandosa. Mademoiselle Niola, aza mieritreritra ny andeha tsony fa polisy ny manoloana anao. Manaraka any anao zao dia zao. Fa on zao e. Avelao aho any Paris. Avelao aho e. Izy ko indry tena namako akaiky ry miora ny nahavita nanao an'izao zava-doza izao a. Fa inona loatra ny antony e? Mifona aminareo roa zary tody sy ando a. Mifona za fa za daholo ny nahatonga an'izao korotana rehetra izao. Noho ny fitiavan-tenako dia ny fitiavanareo sy ny ainy ando ny nataoko fitaovana mba ahafahako manao ny teti-dratsiko. Tsy azoko. Inona ny tiandry ho lazaina? Ny tena marina dia tetika efa voahomana daholo ireny. Vao fantatro fa mitady vola anaovana raharaha nareo dia nararodiko tamin'iny. Nandresy lahatra ny tojo aho mba hindrana vola be aty amiko hanatanterahana ny raharanareo. Nisy zavatra fa nefa mbadika ilay vola be taty amiko. Fa angatany amin'ny io ireny vola be ireny? Enydrery ando a, laingako le hoe tany amin'ny namako tany ivelany. Ko nanina tsy nolazainao azy any hatr'izay? Satria ny fierany tsy ilaza fa tany aminy ireny vola ireny e. Marina ký izany ando a. Ary mbola za ihany koa nanirako olona angalatra an'ireny tany amin'ny tojo. Ay ve ka henonao ihany koa ny tao ambadika ireny fahaverezam-bola ireny e. Dia avy eo izany ny forsenao amin'ny merina ny volanao. Fa ny tsy azoko dia hoe inona ny antony nanaovanao an'ireny zava-doza rehetra ireny. Izao ty saika navoky ny vady aman-janako noho ianao. Nanana tanjona tokoa dia ny hamonoanao an'ilay tovolahy iny. Fantatro mantsy fa tsy maintsy anaiky ianao satria tsy manana vola merenana amin'ny volako. Izany no antony nanirahako olona akazy mba ahafahako manery anao. Tsy ampianekenao anao an'ilay asa ratsy iny ka nomeko poziny ando. Toa vao haiko fa tsy maintsy anaiky ianao. Sapako loatra mantsy ny fitiavanao any ando sy ny zanakao. Ny fanafody raha teo tsy misy raha sy ety amiko.
Andray fantatrao tsara fa efa voazara daholo ny fanasan'ny olona tamin'ireny. Mba ianao ka fantatrao fa tsy maintsy anaika fa mbola tsy mazava amiko dia hoe iza le tovolahy vonoko iny dia inona ny antony namonoana azy. Eo indrindratsika izao iny tovolahy iny dia mahafantatra ny tsy ambarateloko sy ny patron-ako rehetra. Tsy ambaratelo? Ie. Tsy ambaratelonao sy ny patron-nao ahoana? Fa nga ianao manana patron e? Ny tena marina dia tsy ray aman-dreniko izany no mipetraka ny velany fa ny patron-ako. Fa za mpivady miaraka miasa amiko manondrana zazakely avy aty Madagasikara maka ny velany. Izaho no mandefa ankizy sy manao passeport santo ka ialany avy aty makany. Dia zareo avy eo no manao ny asa. Iny tovolahy indrery ihany no mahafantatra ny asa ratsy rehetra. Ka izany mantony namonoana azy. Izany lozan-driry miora. Izany ny antony mampanan-karena be andre ohatr'izao. Hitako mbola tsy nahita an'izay ray aman-dreny. Ka nahoana ireo tovolahy io tsy nampilaza tany amin'ny polisy nefa izy izany mahalala fa manao ratsy nareo. Satria nomena vola be io tovolahy io mba tsy hilaza marina. Rehefa mandefa vola ny lehibe dia mizara roa, izany hoe ahasy azy. Nisy fikasan-dratsy tato amiko satria raha vola tokony ho ariry lasa mizara roa. Izany efa miasa mafy dia izy mandray fotsiny. Nolazaiko ny lehibe fa manana hevitra mba hamonoana io tovolahy io. Ary manana plan lehibe hanatanterahana an'izany dia hitojo nataoko fitaovana saro-bakoly. Amin'izay koa mantsy ianao no voaroroa fa izay ho afa-maina. Izany ilazako fa nisy antony nampindramako vola nytojo sy nanomezako pozina ny ando. Dia za izay tsy manan-tsinikely taty no nataonao fitaovana. Izao namono olona tsy fidiny. Sao dia mba tsy rariny e. Fa maninona nefa ianao raha nitady olon-kafa tany e? Ianao ihany no azoko niterena sy mibaikony e. Sady tsy te hiala vola nomezana karama olon-kafa. Zava-doza. Arono aiza izany izao no tena ray aman-dreny. Efa maty daholo na dada na neny. Raha ny fitantaran'ny dada dia maty teo am-piterahana neny. Ary ny rainao maty na ninona? Niaraka niasa tamin'ireo vazareo ihany dada. Rehefa nandeha ny fotoana dia tsy mifanaraka izy ireo fa mifamaly be. Niala tsy niaraka amin'izareo intsony dada avy eo. Iray volana tato aoriana dia nanirahan'ny olona hamono any dada. Satria atahoraina moka sekre. Efa ela ny tadiavana an'ireo vazaha sy ny mpiara-miasa amin'ireo ka hatramin'izao. Rehefa maty dada dia izandray no tere niaraka hiasa aminy satria tsy misy ataony body intsony. Ndrahoana ny afa ho vonoiny toa any dada raha tsy manaiky. Nanaiky tsy fidiny aho satria maminy miaina. Raha misy manontany aho izy ireo dia atao hoe ray aman-dreniko zareo. Dia izany antony nanaovako an'izao asa maloto izao. Antraiky. Ve ka izany no tena tantarandrety e? Mampalahelo. Dia izany rehetra izany no marina ry izy roa. Tena mifona sy milelaka amin'ny faladianareo raha nanao an'ireny. Mamela ny elo koa izay ry miora. Rehefa avitra somatsara ny vady aman-janako dia izay ny zava-dehibe amiko. Soa lavo ahy amindra e. Anatra ho antsika ireny rehetrarehetra ireny. Raha misy olona ohatrany teo amin'ny toeranao dia aleo tsy avelan'ny vola no mibaiko. Aleo tsy manao asa ratsy fa misotra amin'ny lalana tsara satria misy farany ratsy atao. Raha ohatra kosa indray ka misy olona toa naisy ando dia aleo miary sy mitady vola aloha vao miroso amin'ny fanatanterahana zava-dehibe toy ireny fa tsy mihindrana any amin'ny hafa. Tsy hainao izay ao ambadiko ny vola be ampin-dramona. Namana ihany koa mahavita mamadika anao. Marina daholo izany teninao zandro tojo a. Afaka tsika ankehitriny ka aleo manova famindra. Ampisainana tsara ny zava-nisy rehetra.
nandalo teo ny tomany ny ratra saingy ankehitriny dia hiova fifaliana izany satria vo maika nampifamatotra antsika senao ary ny voina nahazo ahiny ihany koa ny tena nahatsapako fa tia loatra ianao Rotojo izany tokoa no hoe mila miaritra ny fahoriana maro eto amin'ity fiainana ity satria misy fahasambarana ahy ao ambadiky ny ratra. Natolotry ny asemo radio anareo teo ambadiky ny ratra. Tantara indray miseho nosoratandra be arson no menjanahary feno tiana tony. Ireo nanome aina ny tantara Christophe Rabearmanana, Nanja, Ralala, Saoly Rakotonanahary ary Sofaniry. nandray feo sy nandrindra raha teknika mamy ary vondy na natontosa Nanja Razafindrakoto.